antsika ny vatsim-panahy ahafahantsika indray mitombo amin'ny azakazaka fanarandian'ny tompo. Ny soratra rehetra ny tenin'Andriamanitra dia nisoratana amin'ny alalan'ny tendromandrin'Andriamanitra mba hanitsiana ary koa ampahafantarina antsika ny zavatra rehetra ananarana ary koa mba ahafahantsika mandroso. Fa voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra dia fanilo ny tongotra sy fahazavana ny lalantsika ka dia andao aritsika hivavaka ho an'ny teny. Misaotra anao izay iray malalanay eo ranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra nanindrianao ahy hitondra ny hafatra melombelomana anireto ondrikelinao ireto. Tendreo ny lelako hiteny tahaka ny efa mahay. Tompo aoka ny fionao mihitsy norenesin'eto ampangino momba ny tenako rehetra aza vela hiteny amin'ny fahalalako a Jesosy fa nantsindrom-peo na ny fehezantena ny frazy zay petraka eto dia anao no ametraka an'izany ao am-bavako ary ianao ihany koa ny anazava ny sainy tsirairay izay andray ny teny mba ho tanteraka ary ho tonga aminay ny hafatra izay tianao ampita amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo no anavako izany vavaka izany. Halleluja, amen. Ny teny izay sakafom-panahintsika eto androany dia ny voasoratra momba ny ato amin'ny Tesalonianina. Tesalonianina faharoa toko 7 dia ny 10 no anokafantsika ny vaky teny dia mitohy hatrany hatrany moa izany. Tesalonianina toko 2 dia ny 7 Tesalonianina faharoa toko 7 dia ny 10 no andraisantsika ny vaky teny ny vaky toy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy miasa dia aoka tsy hinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharaha eny amin'ny olona ary izay manao toy izany no didianay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hinana izay asa izay azy ihany. Amen. Momba n'izay asa izay no toritentsika androany exhortation fampiresenantsika mba hazoto hiasa. Indray andro raha tafarisaka tamin'ny rahavavy aho dia tafiteny fandinika ny tanora kehitriny fa tena hita fa lavo ny devoly amin'ny akamoana kamo ny akabetsahany tanora kehitriny tsy te hiasa intsony fa dia manantena zavatra mora azo fotsiny. Ny génération amin'izao fotoana izao zany dia tafiditra anatin'ny génération hoe rapide, tia zavatra malakilaky daholo, tia zavatra rapide, micro-ondes tsy te sasatra ny ahandro tsony, zavatra atao dia tiana hoe eo no eo daholo kanefa Andriamanitra tsy manaraka izany fa Andriamanitra dia mi-exhorter, Andriamanitra dia mampirisika antsika mba hazoto hiasa. Misy fanadidina natao tany Etats-Unis tany Amerika dia nanontaniana zany ireo tanora hoe inona no tianao atao. Tao anatin'izay dia hita fa ny akabetsahan'ny tanora dia niteny za rehefa le nasatiko atao zao dia lasa tiktoker tasany za teo lasa influenceuse. Tsisy tsony zany maniry mba hanao zavatra hoe mitoetra fa lasa anatin'ny réseaux sociaux daholo ny andaniany tanora ny fiainany. Any Chine dia tena voarara mihitsy ireny satria ny ankizy any Chine raha natao fanadidina dia mbola maniry izy ireo ny anitatra amin'ny fahalalany ndeha any amin'ny vola sy ohatr'izany fa ny tanora kehitriny dia tena babo ny réseaux sociaux tsy manam-potoana intsony hanaovana zavatra fa hikarakaroana fa dia eo mandany fotoana eo devant télévision, mandany fotoana eo amin'ny telefona. Dray andro dia nisaintsaina hoe raha ny olona namorona ny telefona zany tsy mba niasa, tsy mba nikarokaroka, tsy mba nianatra dia tsy nisy ny telefona. Toy izany koa ny olona nanao an'itony réseaux sociaux itony. Fa tena hoe ny tanora kehitriny dia tena ny akabetsahany moa izay manana ray aman-dreny miasa dia omeo mama. Zahay taloha dia tsy mba nanao ohatran'izany. Izay mihitsy moa resaka Israelavavy tamin'izay fotoana izay. Fa tena hoe ny argent de poche-nay dia zahay no mitady anazy nefa samy nianatra ihany. Ho an'ny tanora mihitsy izao teny izao satria ny tanora no avan'ny firenena. Ho antsika ray aman-dreny izay manan-janaka ihany koa mba hampirisika zanantsika hazoto hiasa, ny mianatra hazoto hianatra. Teto dia tany Tesalonianina misy ireo olona zany izay lasa tsy te hiasa intsony izy fa lasa mitory-teny nataony mitory teny eny amin'ny olona eny zany izy dia miandry ny sakafon'iny olona iny dia mihinana rehefa avy eo.
Ka tanatin'izay no nanarany Paoly hitantsika fa nididiny Paoly mihitsy ny didy, ny ten'Andriamanitra rehetra dia didy avokoa. Nididinay ozy izy fa izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Eto zany dia tsy miteny an'ilay olona izay efa hoe natsoan'Andriamanitra anao ny asa à permanent hoe à plein temps hoe anao ny fitoriana no asany, fa le olona izay hoe manao ny asan'Andriamanitra fidiram-bola hoe mangola dia avy eo maka vola amin'iny olona iny na hoe miandry sakafo n'iny olona iny. Fa ny asa izay tsy miasa ozy izy dia aoka tsy hinana. Fa renay fa misy ny sasany aminareo tsy mitoetra tsara fa tsy miasa akory, fa mivezivezy foana, miraharaha eny amin'ny olona eny, mivezivezy, mandany fotoana eny manao resabe dia avy eo dia raha masaka ny sakafo n'iny olona eny dia eo dia mihinana, raha misy zavatra ilaina dia mba homeo. Fa aoka ianao azo toy hiasa. Izay manao toy izay no didinay sy anarinay eo amin'i Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hinana izay asa izay azy ihany. Halleluja. Aoka ianao hazoto hiasa. Ny asa dia efa mpandrosoana ny tenanao sy efa mpandrosoana ny tenan'Andriamanitra ihany koa. Satria ny olona raha mazoto miasa izy miaina mivalika sasarana izy dia manome ny anjarana mpifaliana ny bezany an'Andriamanitra hoe ity indray no anjarako amin'ny asa fanompoana izay atao. Fa ny asan'Andriamanitra koa nefa ilana vola, tsy mandeha ny asan'Andriamanitra raha tsy misy ny côté financier. Tena ilaitsika izany na dia ato amin'ny tompo aza, ilaina ny miasa. Indraindray masikena amin'ny fivavahana ny akamoana. Fa ho avy tsoela Jesosy ka inona moa ny ilana ny asa? Ilaina ny miasa, tsy manjara ny miasa ny fanompoana. Afaka manompo an'Andriamanitra ianao, afaka miasa ihany koa. Mba tsy ahafahanao hoe mba tsy aminao ny tenen'ny Paoly hoe aza mivezivezy ny fora iny ka dia na ny haninao ara tsy hitanao intsony. Efa nahita olona na ny ao an-tokantranony aza tsy voakarakara intsony fa isan'andro maraina atoandro hariva dia any am-piangonana foana. Tsara ny manompo an'Andriamanitra. Fa kosa ny ministeranao voalohany dia ny tokantranonao. Ka raha ohatra ka ny fampoahianao dia ny mikarakara ny ankohonanao dia fanompoana an'Andriamanitra ihany koa izy. Ny zanany raha avy mianatra efa tsisy sakafo masaka, ny vadiny avy miasa tsisy sakafo masaka fa dia any am-piangonana foana. Tsy ratsy akory izany. Fa aoka mba anana stabilité zany amin'izay zavatra zay hoe aleo aloha za ikarakara sakafo ho an'ny ankonako ihany koa, aleo za hanasa lamba ny zanako, aleo za hanara-maso ny zanako. Tsara ny miasa. Ary ny asa dia avy amin'Andriamanitra izany. Avy amin'Andriamanitra ny asa. Fa fony vao namorona ny olon'Andriamanitra voalohany dia mba hiasa. Ndangevaka itsika izany teny izany ato amin'ny bokin'ny Genesis indray no anozitsika ny vaky teny. Genesis toko 2 dia miaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika. Genesis toko 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Amen. Vao namorona ny Adama Andriamanitra dia hiasa sy hitandrina ny sahedena. Izay no nanamboaran'Andriamanitra azy. Hitantsika ny ambanimbany any lolo eny fa miteny Andriamanitra hoe tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy hitan'Andriamanitra ny olona hiasa an-tany. Andriamanitra tsy niteny koa tamin'ny Adama hoe efa vokatra daholo ireo, fa io dia efa mihinana fotsiny ao matory dia rehefa mifono dia mihinana, rehefa mifono dia mihinana. Fa hoy Andriamanitra hiasa sy hikarakara an-tany. Izay no namboaran'Andriamanitra any Adama. Avy amin'Andriamanitra ny asa. Tonombavako aminao amin'ny teny io ty ho anao izay tsy manana asa ka mbola anatin'ny fitadiavana asa, mivavaka ao mba hifanenina amin'ny asa tokony sahazanao ianao. Mba hifanenina amin'ny asa tokony sahazanao ianao ka zay toerana ametrahanao ny chevenao dia andray anao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hisokatra ho anao ny varavarana rehetra izay ametrahanao asa, ametrahanao ny demandy fangatahana asa. Tonombavako aminao amin'ny teny io ty, raha toka ianao anisan'ilay hoe kamo tsy te hihetsika ao mpandrina, Andriamanitra neny anala izany fanahy ny akamboana izany eo aminao. Fa indraindray dia misy ny olona misolo asa injato isan'andro, injato anatin'ny 2 volana satria tsy afa-po mihitsy izy amin'ny asa izay ataony.
mitady asa mora, mitady asa mora. De ohatrany tsisy mahafapo anazy mihitsy zay mantaly eo masony. Tsy tiako ty fa masony misy kianina daholo indraindray de hakamoana ireny ary fety fomba fiasan'ny devoly ireny mba hahatonga anao ahantra esprit de pauvreté no mahatonga an'izany. Ary ny asa raha ny teny izay nivakitsika teo de tsy ozona. Ndraindray mantsy ny olona mieritreritra hoe natsy ambony tavanao mihinananao satria izany ny tenin'Andriamanitra taoriana ny ozona noho ny voan'izay teny izay rehefa ranota Damaseva de ny tenin'Andriamanitra natsy ambony tavanao no iasanao kanefa talohan'izay Andriamanitra de efa naniraka ny olona hiasa. Tsy avy amin'Andriamanitra ny akamona. Andriamanitra de contre ny akamona ary ny akamona dia mahatonga ny filazantsara tsy handroso. Averiko ihany hoe tsy tanaty ny ozona ny asa fa ny asa dia anisany namoron'Andriamanitra antsika napetraka ty ambonin'ity tany ity tsika hiasa hampandroso ny firenena, hampandroso ny akonatsika, hampandroso ny asan'Andriamanitra indrindra indrindra. Fa na Adama aza dia nasain'Andriamanitra hiasa fa indrisy noho ny fitiavana ny vadiny ka natahotra ny vadiny noho ny fitiavana an'Andriamanitra izy ka nilingana ny tenin'Andriamanitra dia niroasin'Andriamanitra izy ka tsy natateraka izany asa izany satria hikarakara ny sahidiana namoron'Andriamanitra azy. Fa tsy vitan'izany ka niroasin'Andriamanitra niala tamin'ny sahidiana izy. Tsy haiko izay asa omen'Andriamanitra anao fa izao izay asa ataonareo hoy Paoly dia ataobo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza ilana sitraka eo mason'ny olona fa atao ho an' Jesosy izany. Ny asa rehetra tsy satria ty fididiram-bola dia ataoko fa noforonon'Andriamanitra hiasa itsika. Hiasa. Tsisy asa ratsy raha toka asa mendrika. Akoatra ny asa tsy natao ho an'ny kristianina ihany ny asa tsy azontsika atao. Fa ny asa rehetra dia navelan'Andriamanitra ho ataontsika izany. Ireo zanak'Israely ireo rehefa nisorona avy tamin'ny Ejipta tany izy ireo dia efa niasa. Niasa satria asa fanandevozana nataony tany ka tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ka nisoron'Andriamanitra tamin'izany izy hoe Andriamanitra hoe omeoko anareo ny tany izay efa nianako tamin'ny Abrahama razambenareo dia ilay tany tondratry nono sy tantely. Ka raha mandinika tsara ny tany tondratry nono sy tantely izay nivatanan'izy ireo tany itsika eny misy renirano ronono ve tany? Tondra ka tonga dia ronono fotsiny. Fa mba hisiny ronono dia tsy maintsy miompy aloha. Na miompy ondry na miompy omby. Karakaraina ny omby, mena sakafo izy mba ahafahany amoaka ronono tsara. Ary mba hisiny tantely ihany koa dia tsy maintsy miompy tantely. Fa tsy misy akory ny zava-maniry tany tonga dia tantely fotsiny mitete aminazy. Misy asa ataon'izy ireo. Ary raha ny conquérir raha nandray ny tany promesin'Andriamanitra izy ireo dia ny asa izy. Tsika mahita ny bokin'i Josoa fa mbola ny asa izy ireo. Taoriana nahafatin'i Josoa dia niady mafy izy mba azahoany ny tany izay napetrak'Andriamanitra taminy. Ka tsy vita ny mipetrapetra fotsiny hoe satria fa tonga ato amin'ny tompo dia mipetrapetra fotsiny fa Andriamanitra miahy ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia naniraka antsika azoto hiasa. Ka aoka ianao anana ahay ianao stabilité amin'ny asa fanompoana sy ny asa ny nofo mba ahafahanao mikarakara ny akonanao ihany koa. Anam-pahendrena isika amin'izay ilaina ny miasa. Averiko ihany izy tsy miteny ny olona izay efa natsoan'Andriamanitra anao ny asa fanompoana en plein temps. Zavatra hafa indray izay. Izy ireny dia tahaka ny Levita izay nitenenan'Andriamanitra hoe Levita ana ka izany manome anazy. Dia ny olona ihany no ampiasain'Andriamanitra ny zanak'Israely fiangonana mba amelona ny Levita anatitra ny sakafo an'ny Levita ny anjara fanompoany amin'ny anjara fanompoany. Amen. Fa ho anao izay nasain'Andriamanitra nanao an'io asanao. Comptable ny asanao, ataovy voninahitran'Andriamanitra izany. Mpampianatra ny asanao, ataovy voninahitran'Andriamanitra izany. Mpamboly ny asanao, ataovy voninahitran'Andriamanitra izany. Fa tsy hoziny io tsy akory fa izay mihitsy
no nampisin'Andriamanitra ianao taty ambonin'ny tany. Fa raha mazoto miasa avokoa ny olon-drehetra, horesintsika ny mosary, horesintsika ny fahantrana, ary horesintsika ambonin'izany ny akamoana. Mahatonga ny olona kamo malaindaina manome rakitra na koa ataontsika hoe fandraisana anjara amin'ny asa ny am-piangonana ange satria tsy ampy ny ampelantanany. Raha vao miteny pastera hoe atsika hanao evangelisation, andeha hanao croisade, andeha amin'ny toerana ohatr'izao dia mba mila fanampiana avy any aminareo, mihoatrohatra daholo. Ty fa maty koa ny te-ahoana indray izany satria tsy ampy, tsisy trono. Fa raha ataonao voninahit'Andriamanitra izany dia Andriamanitra hitahanao foana. Betsaka ny fomba izay ambaran'Andriamanitra lakile ampisokatra ny fiainantsika amin'ny côté finansantsika izany ao anatin'ny Baiboly. Mba ahafahantsika mampandroso ny asan'Andriamanitra. Imagineo ange ianao noho ny herim-ponao, no fahaizanao zany ka manana asa tsara ianao dia manamboly ianao, afaka manokatra toetritsika hoe na dia toerana dia zany manireny kamboty ireny aza noho ny asan'Andriamanitra. Tsisy maharatsy an'izany mandeha fandriam-panoton'Andriamanitra ireny mitory teny any amin'ny toerana hafa ianao tonga dia miinvestira hoe tia omeko noho ny asan'Andriamanitra. Tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny tanora ankehitriny hoe dia tsy mieritreritra zavatra lavitra intsony, variana amin'ireny réseaux sociaux ireny, tsy gratuit ireny. Tsika mieritreritra hoe ka zengy mampiasa connexion gratuit. Ie, fa ny fotoananao lany ao anatin'io tsy gratuit. Ary tetikady alefa ngevoly mihitsy ireo mba havariana ny tanora, havariana ny tanora. Variana io raha vao iny fois ianao mikitika indray mandeha hoe manao ny vidéo ireny dia lasa mitohy foana. Efa lany 30 minutes 15 minutes zay vao tonga saina variana teto. Tetikady alefa ndevoly ireny mba havariana antsika. Atonga antsika tsy asa fa eo variana eo ambotry ny télé dia eo. Na mamaky Baiboly rehefa tsy vita intsony. Ohabolana toko 4:5 izay indray no vaky tentsika manaraka. Fa mino fa fantatrao matetika falianao izay tiany izay ato amin'ny boky ny ohabolana. Sa mamadika Baiboly ihany koa. Ohabolana toko 4:5 famporisihana antsika mba hazoto hiasa amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehanany amin'ny vitsika ry lahy malainy, dinio ny fanaony ka mba hendry, tsy manana komandy ireny na buffet na mpanapaka nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny vinany amin'ny fararano. Na ny vitsika aza malala miasa, maika va ianao izay nomen'Andriamanitra vatana tomady saina mahiratra dia ho ambakain'ny vitsika va? Ka hoy ny ten'Andriamanitra mandehana amin'ny vitsika, jereo tsara ny fanaony mankalala lesona amin'ny vitsika. Fanitry tena ndana mijery vitsika mihitsy. Ary reto vitsika reto tena mazoto miasa mihitsy. Zany efa eto dia mitorona ambony fandriana keo eto ihany. Anatin'ny boky ny ohabolana koa dia misy an'izay. Tahaka ny fitoron'ny varavarany amin'ny sevily izy ny fitoron'ny malaina eo ambony fandrinany. Eo dia Jesosy eo meo asa mifadiana maninona mitady asa nefa tsy mba mivoaka mihitsy mandeha mitady an'ilay asa mametraka ny chevet tsero. Nga ny asa nantiny eo ambony fandrina eo. Ianao mila mitady asa any ivelany ihany. Dia ny tompony nokatra varavarana. Amen. Amin'ny ohabolana toko fa ato amin'ny boky ny ohabolana ihany dia manampitsika amin'izay hoe andresy ny fanahy akamoana zay. Ohabolana toko 13:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahin'ny mazoto ho atevezina. Ny kamo dia maniry fotsiny tianana an'izao fa tsy mihetsika zany izy. Dia raha misy olona manana ny amin'izay dia iny indray no aratsiny, iny indray no enjeny. Fa maika ry no mpisteneny mihitsy nga io ny zavatra izao tontolo izao. Andriamanitra tena niraka antsika hiasa, hihinana ny valiny asasarantsika. Aoka ianao azoto hiasa.
na ny asa nofo izany na ny asa mifanahy fa mifanandanja ireo, mifanandanja ireo. Jakoba dia niteny foana ny finoana tsy arahana asa. Amen. Ilayntsika ny miasa ry rahavavy ranadahy. Ilayntsika ny manompo an'Andriamanitra amin'ny valoka sasarantsika. Ka raha mbola tsy manana asa ianao dia anokatra varavarana ho anao any Tompo mba ahafantaranao ny asa, ahitanao ny asa izay tokony ataonao. Raha mpianatra ianao mila fosa tsara amin'ny fianarana izay ataonao mba ahafahanao manana asa tsara hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Raha natsoan'Andriamanitra anao ny asa fanompoana en plein temps ianao dia mahatokisa azy fa Andriamanitra izay efa niantso anao dia izy no hanome izay rehetra ilainao. Dia voninahitra ny ho an'ny Andriamanitra irery ihany dia ho antsika kosa ny fiadanana sy ny fahasoavana ka dia ifonako amin'ny fanahy masina izay latsaka na koa mihoatra tamin'ny teny izay mifampizarana teto. Tahin'Andriamanitra ianao. Amen.